Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Jesosy no voalohany. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha misy ny olona tena tia anao, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny olona tena saro-piaro aminao io, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny olona tena hoe te hiaraka aminao, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny olona te hanampy sy te hamonjy ianao, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny olona tsy sasatra mihitsy miandry ianao sy mitady ianao, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Raha milahatra daholo ny manam-pahefana an'izao tontolo izao, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Izy no manam-pahefana ambony manam-pahefana rehetra, lehibe ny mpanjaka ny tany. Ary raha misy ny olona manan-karena indrindra, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny olona malaza indrindra, dia Jesosy no voalohany amin'izany. Ary raha misy ny olona hendry indrindra, dia i Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny harena sarobidy indrindra, dia i Jesosy no voalohany amin'izany. Ary raha misy ny olona mahery indrindra na fitaovana mahery vaika indrindra, dia i Jesosy no voalohany amin'izany. Raha misy ny atahorany devoly indrindra, dia i Jesosy no voalohany amin'izany. Ary raha misy olana ianao, dia Jesosy antsoina voalohany. Raha misy fifaliana ianao, dia Jesosy isaorana voalohany. Raha vao mifomaraina ianao, dia Jesosy antsoina voalohany. Raha mila tolotsaina ianao, dia Jesosy anontaniana voalohany. Apetrao amin'ny toerana voalohany mandrakarivo Jesosy. Jesosy aloha ny voalohany, izay vao ny asa sy ny fitadiavana. Jesosy aloha ny voalohany, izay vao ny vady sy ny zanaka. Jesosy aloha vao ny voalohany, izay vao ny lalao sy ny baolina ary ny Facebook sy ny tariny. Jesosy ny voalohany. Ary averiko ihany ilay nambarako voalohany indrindra hoe Jesosy no tena tianao voalohany indrindra. Ry havana, fantatrao ve izany fa hoy ny soratra masina, tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Io teny izay tamin'ny voalohany io dia Jesosy Kristy io, ilay ambarany eo ambany io ihany manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Dia ho koa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Apokalipsy hoe izao no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Manambara ny Jesosy zany. Ary izay amaranako azy dia ilay teny any amin'ny Kolosiana toko voalohany 5:20 manao hoe fa izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany, dia ny Lahimatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra. Izy ataovy lohany amin'ny zavatra rehetra Kristy ry havana. Apetrao amin'ny toerana tokony hisy azy Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, dia ho hitanao fa ilamina daholo ny sisa. Ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen.